isika amin'ity herinandro ity dia mifahefana. Inona no tianao? Vola sa fahefana? Allo mena fahefana. Tsy mbola le vola aloha vola tsy mety loatra ho avy fahefana. Raha za manokana zao aleoko mena fahefana. Aleoko mena fahefana. Ny antony mantsy rehefa mahazo fahefana ianao dia tonga ho azy koa ny vola. Omena fahefana satria ny antony hoe ny fahefana ahafahanao manao zavatra anankiray fa ny vola tsy ahafahanao manao na inona na inona. Ka io indray zany misy le olona zany rehefa manam-bola dia tsy tia an'le tsy rehefa manana mbola izy dia le fahefana zany tadiavina ohatrany karazana hoe sehosehoana sisa zany le izy fa le vola izy efa manana sinao ohatr'izay le izy zao ray. Na aloha raha ohatra hoe mbola tena amiko manokana natao hoe mpitondra dia tena atao hoe tia tanindrazana. Mbola tia tanindrazana zany dia mpanompo ny vahoaka izy dia tsy mety raha hoe ny vola no ambony fa ny vahoaka. Manova toetran'olona ve mifahazahoana fahefana? Eny sa tsia? Voaka misy koa nefa tsy miova ihany koa fa manara-roatra an'ilay fahefana ananana. Za zany raha mahita ny manam-pahefana malagasy dia manam-pahefana malagasy za zany tena mahita mihitsy fa manaraka kolerana politika dia rehefa manohana politika izy dia tsy maintsy hoe donc mihaino mpanao politika vola dia miova amin'ny fahefana eo am-pelantanana. Matetika tsy dia tena hoe miaro loatra fa tsy maintsy hoe miaro izay hoan'ny olona rovana. Tsarakaraka ny fampanantenana nomeny le izy fa raha ohatra ry zareo ka nampanantena ka nitanterahany fampanantenana nataony dia mahafinaritra be le izy fa rehefa azony zareo le fahefana dia tsy tanterany le zavatra nampanantenany tamin'ny vahoaka taloha. Io indray zany arakarak'ilay olona fa misy izy hoe mahazo fahefana tsy miova ny toetrany, misy izy mahazo fahefana miova be ny toetrany. Zavatra misy zany eto amintsika. Misy sasany miova hoe asa hoe tsy toy ny paoziny taloha intsony, sasany mitovitovy amin'ny toetrany taloha na hoe manam-pahefana ary izy. Hatramin'izao aloha ny fitondrana misy teto Madagasikara mpitondra ny aina nanjaka rehetra teto dia nanova ny toetran'ny olona ny fahefana satria vola no ambony tamin'izy ireo zany hoe le mpitondra teo dia sady nanao paosy daholo fitiavan-telo. Misy ihany nalalaka nefa ambonimbony koa ny ho anazy maleo tena ny fitiavan-tena zany ka ny vola zany no ambony izy ireo fa vahoaka fitiavan-tena ny ambony mpitondra teo tsisy fitiavam-vahoaka. Mbola mety amin'ny Madagasikara ve ny fanomezana fahefan'olon-tokana anjakazaka amin'ny vahoaka? Hazavao ny hevitrao. Tsy mety aloha. Tsy mety antsika malagasy. Satria ny antony lasa manao hoanina be loatra zany tsy mampiasa ilay fahefana loatra raha tokana amena. Tena tsy mety amin'ny malagasy tsony ndray kosa aloha hoe fahefana n'olon-tokana fa raha ohatra ny ho ana manokana dia mila fahefana hatrany fotony io. Ohatra hoe manana tena hoe fahefana goavana amin'ny filoam-pokotany mba ahafahana tena mba hoe mampivelatra sy mampifehy ny zavatra rehetra misy ao anatin'ilay tontolo iainan'ilay vahoaka malagasy zany. Tsy mety raha mivahoaka amin'olona anankiray ny fahefana fa tsy maintsy décentraliser-tsika zany le izy, aparitaka ilay fahefana mba samy anana daholo ny olona rehetra. Ka efa nandalo teto amintsika daholo izy zany hoe fahefana hoe resaka fahefana ohatry zany efa nandalo teto amintsika daholo ary fahefana olon-tokana foana zany manjaka eto amintsika. Ny olona mitondra eto amintsika zany ny olona mitondra fanjakana eto amintsika tsisy niomany zany ohatry parazara daholo. Tsika ao anatin'ny fifidianana anatin'ny propagande ny kandida rehetrarehetra ho ahy manokana mila misafidy ny mpitondra zany hanatanteraka zay araka zay teniny sy fampanantenana ataony
ary rehefa tsy anatanteraka zay teny nataony mba ao anatin'ny fotoana fotsiny mba amiko miendrika ny tolom-bahoaka ohatra ny tany diminity fanonganam-panjakana mbola mety miatriky Madagasikara zany tsara fanonganam-panjakana tsy zany hoe tolom-bahoaka zany fa hoe satria tsy mety ny atao mitonta tsara koa ny fanonganam-panjakana raha tsy manatanteraka ny teniny zay fitondran-lahiny eo ilana zany tsaratsara koa manao be ny rano maty tsara amin'ny vahoaka zay olona lany eo